Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray tao anatin'ny fandaharana ALALINO. Fandaharana isahan'ny sapana fampalalam-baovao ny KOLO TV. Ny tontolon'ny mozika indray no entina aminao amin'ny anio ity. Raha ny tantara dia tamin'ny fahampanjaka no nanomboka tena nivelatra ny hira malagasy ary nitohy tamin'ny hira gasy izany. Ankehitriny kosa zara raha hita na re amin'ny haino aman-jery maro eto amintsika ny tena hira malagasy. Samy manana ny heviny ny mpanakanto nanaovana fanadihadiana tamin'ity fandaharana ity. Ao ireo miezaka manandratra izay maha-malagasy izay. Ato anatin'ity fandaharana ity kosa no anarahanao ny andinindiny misimisy kokoa momba izay mozika malagasy izay sy ny tantarany. Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ara-tantara fa iny hatrizay no nisy ny mozika na ny hira teto Madagasikara saingy ny nanehoana azy no samihafa. Nandritra ny vanim-potoana nanjakan'ireo mpanjaka maro ny fandimby teto amin'ny firenena ohatra dia samy nanana ny hirany avy ireo mpanjaka. Tsy mbola voarakitra antsoratra nefa ireo hira ireo tamin'izany fotoana izany fa natao ambava fotsiny ihany. Hira izay notakin'ny mpanjaka anamarihana azy raha ny fanazavan'ny Razafy Arivony Michel mpampianatra pikaroka. Tamin'ny Ranavalona voalohany dia nisy tokoa ny hira voarakitra hoe zao ny hira fankalazana any Ranavalona reniny, fa ny Ranavalona reniny no nisy hira dia voarakitra tsoro hoe zao ny fomba, zao ny hira nankalazana azy. Le tonony zany ny tena tavela dia nisy koa feony ihany fa nisy koa tamin'ny Radama faharoa zany, tamin'ny Rasoerina, tamin'ny Ranavalona faharoa, hatraty amin'ny Ranavalona fahatelo. Dia nisy hiran'ny mpanjaka. Dia tsy adonina fa ny fanjakana ny amin'ny mahafanjakana azy dia olon'ny mpanjaka ny olona. Olon'ny mpanjaka ny olona zany hoe ankehitriny hoe olom-pirenena, any firenena. Fa tamin'izany dia any mpanjaka ny olona. Mpanjaka ny tompon'ny tany sy ny fanjakana sy ny olona ny dikan'izay. Ka hira zany ny hiran'ny mpanjaka, hiran'ny mpanjaka no natao. Dia niraina le izy aloha, olombelona fotsiny ny hira tamin'ny andro Ranavalona reniny zany. Fa taty aoriana kely dia miaraka amin'ny zava-maneno le izy. Le zava-maneno nahatonga antsika mpitsoka mozika, hoe mozika le mozika tsofina zany, ny trompetra sy ny salamizany reny. Reny taty aoriana iny nefa reny ny betsaka zany. Fa nisy tokoa ny tamin'ny andron'ny ohatra zao tamin'ny Ranavalona fahatelo sy ny Saren'ilay Arivony dia nanana mpitsoka mozika mihitsy ireo, nanana mpitsoka mozika mihitsy izy dia nanana ny hira raha teo koa, ny hira fankalazana an'le mpanjaka zany. Mifamatotra bebe kokoa amin'ny tantaran'ny Merina ihany koa ny tantaran'ny Valia. Ny kolotsain'ny Volontsangana dia nolovaintsika malagasy avy any amin'ireo razana. Iray fianakaviana amintsika avy any Azia Atsimo Antsinanana ihany koa. Isan'izany ireo karazana zava-maneno toy ny sodina, ny valia izay tsy fahita sy ampiasain'ireo firenena Afrikana nefa ampiasaina betsaka sy manana ny lanjany any Azia ary indrindra eto Madagasikara. Mihatsara kokoa izany valia izany nanomboka ny taona 2020 sy 2020 fanatsarana izay nataon'ireo mpianatra izay nalefa ny radama voalohany tany ivelany nandrato fahaizana. Ny valia zany zao ny Andohany zany teto amintsika dia toro-tenany. Ny tenany ihany sokirina, skultena zany dia iny natao corde valia ary ny feony tamin'izany fotoana zany mitovitovy ohatra zao zany feo amin'ny valia zany tamin'izany fotoana zany. Zany feon'ny toro-tenany taloha. Ohatr'izay zany feom-balia fa tsy rehefa taty aoriana zany dia tamin'le tantara nolazaiko tamin'ny voalohany iny hoe tamin'ny 1823 zany nandefa olona tany Angleterre sy tany Maurice radama voalohany dia izay ny nahalalana nanoloana n'ity corde valia ity câble bicyclette ary nalala ny gamatra lalandava diatonika zany. Fa io diatonika io tsy afahana manao hira
variété na jazz na classique tsy afaka zany fa mijanona lalandava raha isika ohatran'ny piano zany dia le fotsifotsifotsiny iny fa tsisy an'iny le maintimainty izany. Niaraka tamin'izay vanim-potoan'ny fahampanjaka izay ihany koa ny hira gasy, hira izay teraka tao anatin'ny tontolo mpiara-monina fahampanjaka merina. Niatomboka tamin'ny faran'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faran'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Tao anatin'ny vanim-potoana nampivaivay ny fihaonan'ny riba amin'ny kolotsaina malagasy sy ny vazaha. Io fihaonana na ny fifandonan'ny riba malagasy sy ny vazaha io no tena lasitra na mola volana ny hira gasy ho zavakanto hafakely, manana sy maha izy azy tokoa. Entin'ny mpihira gasy hanehoana ankira, amanjava maneno amin'ny dihy sy fihetsika, ny finoana sy ny filozofia ary ny fiainana andavanandro ny sarababem-bahoaka malagasy, indrindra ireo tantsaha sy vahoaka madinika an-tanan-dehibe. Ny fihavanana, ny fitandrona sy fiarovana ny aina mamerina sy ny fanahy maha-olona no soatoavana fototry ny voizin'ny hira gasy. Tamin'ny andron'ny fahampanjaka dia Andrenampomerina izay anisan'ny namorona angaha izay nahalo izay ilazana azy. Nampiantso ny tsinjoro izy araka ny lovatsofina, io tsinjoro io ny mpandihy fotsiny. Dia avy eo dia nihitatra izay lafin'ny fandizana izay. Io hoe hira gasy tenenintsika io nge tsy hira gasy no anarany fa pilalao, zay zany ny filaza azy. Dia niainga teto amin'ity tandrazantsika ity ny zanako mpanjaka atao hoe rakoto, andeha ho any amin'ny Angletera. Ary tany tamin'izany mpanjaka tany amin'ny Angletera dia anisan'ny izay nitondran'ity zanaky mpanjaka ity amin'ny kolotsaina malagasy dia ny hira gasy zany. Ny tomboan'ny hira gasy io tamin'izany fotoana izany dia atao kady fotsy. Dia io akanjo mpihira gasy menamena izay hitantsika io, ana mpihira gasy manokana io satria izy zanaky mpanjaka Ngarakoto zany no nitondra an'io akanjo io tany amin'ny lapan'ny mpanjaka Angletera. Dia nentiny izy io naka te Madagasikara dia nampanaoviny reto mpilalao tao akady fotsy reto. Manana ny dikany avokoa ny fitafy rehetra na ihany koa amin'ny lokon'ireo akanjo, ny aponga, ny fijoro an-tsehatra sy ny maro samihafa. Ireo hoe ny ambanivohitra any amin'ny lavitry ny renivohitra no tena liana amin'ny hira gasy. Zao nahatonga n'ilay io anarana le akanjo io, le akanjo mena io zany arabaitsy andrina, zay le voambolana malagasy, arabaitsy andrina avela miakanjo jaky. Hitanareo zany le voambolana malagasy zany hoe akanjo nentina, satria ny andrina taloha manao akanjo jaky dia hoe arabaina tsy andrina zany mpihira gasy fa nefa maninona miakanjo jaky. Dia any mpihira gasy manokana zany io akanjo menamena eo. Dia ny anaran'io mpihira gasy ireny voalazako tary aloha hoe mpilalao dia natao mpamelo tsena. Mpamelona tsena zany le mpilalao ireo, zay ny dikany. Dia rehefa taty arina dia nandeha amin'izay ny hira gasy rehetra. Ary ho anao mpianatra zany mba lalan'izany tantara ny andohan'ny mpihira gasy zany dia inoko fa akafizinao zany. Ny fanindry andalina tamin'izay ihany koa ny hira avy amin'ny vahoaka. Ohatra tamin'izany ny sova izay nanehoan'ny vahoaka ny zava-misy teo amin'ny fiarahamonina malagasy izay fampitan'ny vahoaka afatra ihany koa.
Tamin'izany andro zany izy no natao ohatran'ny hoe filazana teny ohatran'ny mesazy zay mihitsy moa izy zany hatramin'izao ohatran'ny teny miampita ho an'ny mpanjaka amin'ny alalan'ny tehaka sy ny zany hoe tamin'ny andro ny fampanjaka zany dia efa nisy vakisaovy io ary taty arindrina taty dia mpiandro omby amin'izay no nanao azy boay kely zandry kely eo amin'ny 5 taona 9 taona tambatra zalahy eo moa le hira moa zany tamin'izany ny hirana vakotrazana sy ny hirana hira gasy zay nahatonga ny lira hoe vary amin'anana voaka teo amin'izay le vakisaovy efa nisy materiel amin'izay teo efa nisy amponga tany tsara mariako amintsika aloha fa ny vakisaova dia zafikely na mpanao hira gasy zanaka mpanao vakotrazana zay zany ny vakisaova ary ny saova ny atao hoe hira anisan'ny kolotsaina malagasy teto ny vomerina eny na manerana amin'ny Madagasikara ohatra misy azy fa saingy samy manana ny anarany dia hatramin'izao izy ohatra ny teo amin'ny 1975 teo eo izy matimaty kely atsany tsy dia hita. Nanomboka ny taonjato faha 17 izay nidiran'ny mpanjanantany kosa no nisian'ny hira voasoratra toy ny solfège. Nanomboka teo araka izany dia lasa nisy fandraketana antsoratra tsy kelikely ny hira saingy mbola ny hira vahiny no tena nibahana tamin'izany. Nanomboka ny fahazahoan'ny fahaleovantena kosa vao nivelatra tsy kelikely ny bagasy na ihany koa ny sova. Naharitra 12 taona izany ary niverina nangina indray. Raha izay ny zava-misy ho an'ny hira gasy ny tontolon'ny hira malagasy fahiny. Miova tanteraka izany ankehitriny, mitobaka tsy misy toy izany ny hira vahiny, mivohy ny kolotsaina vahiny. Ho an'ireo misehatra amin'ny hira malagasy efa niaina izany naharitra aman-taonany maro dia tsy tokony hanimba ny kolotsaina malagasy izany fidobahan'ny hira vahiny izany. Ny fidobahan'ny hira avy any ivelany aloha tsy dia manimba ny kolotsaina malagasy, anjarantsika ihany io fa tokony ahatsara ny ataontsika kokoa raha izy satria tsy ny antsika koa ny tsara reto ambonin'ny tany fa misy azo raisina ny avy any ivelany fa dia mety fotsiny hoe tsy vonona tanteraka ny antsika fa hoe solona ny sasany tsy zay fa raha misy tsara alaina amin'ny sasany dia alaina fa tsy atao mamenatra any tsisy olona mahavita teny eto fa tsy maintsy fanampitoreto ambonin'ny tany. Miova isaky ny vanim-potoana ny hira ary azo lazaina fa hira malagasy avokoa izany na eo aza ny fahamaroan'ny gadona. Rehefa miteny amin'ny teny malagasy dia voakasika ho hira malagasy. Dia za zany mahita fa ny mozika ankoatra maha melodia azy, ankoatra ny maha gadona azy dia kolotsaina mivohy ny zava-misy ao amin'ny tanàna anankiray, amin'ny toerana anankiray, avy amin'ny faritra anankiray. Tafiditra ao anatin'izay le hoe mozika malagasy, misy fifandona koa ihany amin'ireo olona tena mahay mozika. Satria zareo misy miteny ohatra zao hoe simba rangaha le hira le mozika malagasy amin'izao, efa tsy mozika malagasy intsony le ataon'ny ankizy ankehitriny fa inona ary reny ozy zareo gasy ny reny. Satria na hanao ala tahaka ohatry n'inona ny rock isika, na akatahaka ohatry n'inona ny reggae isika, na akatahaka ohatry n'inona ny hira afrikana isika, rehefa iraitsika amin'ny fombatsika gasy, amin'ny tenintsika gasy, dia gasy le izy amiko. Satria na le lohahevitra vetesina ao anatin'le hira aza, satria aza tinoina koa aloha zany fa misy lohahevitra foana koa vetesin'le mozika dia gasy foana. Raha ny zava-misy tato anatin'ny 30 taona farany, ny nahazo toerana hatrany ny fanandratana ny hira vahiny. Ohatra amin'izany ny rap, R&B, ny karazana hira mpandihy samihafa. Lasa mirona any amin'ny hira mihetsika ihany koa ny hira ankehitriny, ohatra ny Henri Ratsimbazafy. Ny hainao manjery ankehitriny aloha ny lalina ny jery zany dia mifato-kolina amin'ny zavatra mandihy fa tsy tena le raha ohatra ny hiranay taloha sy ny mpanao teatra ireny saika mitantara zavatra natao hoenona fa le hiran'le ankizy ankehitriny
betsaka sy alefa amin'ny hainao manjery ny kebiazany nareo mo amin'ny hainao manjery fahalalazany ny kebiazany dia natao andizana ka ny diny tena misokadina anatiny a fa le hira le vety zavatra olasaina amin'ny hira tsy de paivana kokoa tsy tiso akory miteny an'izany angamba fa za aloha tsy manaratsy ny hira ankehitriny fa zao fotsiny samy manana ny tanjona enjehiny ny hira ankehitriny mitady andizana fotsiny ny tena tadiaviny fa ny anay taloha hoenona ka samy ilaina ny mandisy ny hainona fa de zay tahandia aloha de mandia any izy fa zay bate iany kosa de oka iany mianay raha ny hita dia natao fitadiavam-bola ho an'ny mpanakanto ankehitriny ny hira amin'ny ankapobeny ireo manam-bola ihany no manana fahafahana handefa izany ary saika ho isan'andro amin'ny hainao manjery io ilay antsoina hoe matrakazy ao no misy enona ihany ny tonkira ao kosa no natao andizana fotsiny ihany ary na dia efa fehezanteny iray azy no miverimberina hatramin'ny farany ankehitriny tsy tambo isaina ny mpihira malagasy ary mitovy amin'ilay voalazan'ny mpanakanto iray hoe lasa mpihira daholo dia ny hirako izorzety dia ny hirako ipakerety tao anaty fotoana vefetsy dia feno artista ny tapitanety ho an'ny kogara manokana iray amin'ireo mpanakanto vao nisonitra natao fivelomana ny hira ary nisy ny fandalinana manokana na dia mivoy ny hira mihetsika aza ny tenany i kogara izay mivoy ny gadona roots reggae ireo mpianatra ny tena nikendrena amin'ny hira raha ny fanazavan'ny kogara mpanakanto mitsangana manakasika mino sy manatena fa tanora hoavy ny firenena miezaka foana fasimizany tatsaka foana olombany dia roots zany le ataoko a fakana mozika malagasy le izy gadona malagasy le izy fa tsy hoe roots zany dia voatery hoe rasta na hoe panamaina na hoe inona foana zany itsarana le izy fa hoe ny roots misy avany amin'le hoe zay hoe roots zay faka racine ny dikan'izay amin'ny teny vahiny dia fakana mozika avy eto Madagasikara ihany no voiziko tsy hoe za vao nanao azy voalohany fa anisan'ny nanome anarana voalohany kosa aloha mitondra tendance teto Antananarivo tato ato hoe zay ankizy rehetra me malaza amin'izao lasa manao an'le gadona daholy ndaotsika dada ny anaran'le izy fa hoe artiste amin'le mozika hoe fivelomana amin'alo aloha izy tena fivelomana satria tsy afaka entrepreneur asa misy hoe andray asa dia anaika ana patron que za misabotsy amin'ity sabotsy ty slahady ty ny fianaratsoa dia amin'ny sabotsy manaraka ny anany fa mifatany hoe miasa fotsiny ianao 6 sur 7 na hoe 5 sur 7 donc limité hatreo fahefanao sauf congé sauf migitrika sy nina donc za bande frais za tsy tia mifosika fa tsy mety amiko le manompo olona le miasa manolona ny dirigena amin'ny fiainako so dia ny tena raisiko asa le izy dia inona moa za isan'andro dia manao mozika foana malalaka ny fandefasana ireo hira ankehitriny mivoy ny hira vahiny na izany eny amin'ny hainao manjery pirenena na ihany koa amin'ny hainao manjery tsy miankina samihafa na izany aza misy hatrany ny sivana amin'ny fijerena ny sary mihetsika mety amoafady ny anatra sy ny afatra ampitaina amin'ny télévision nationale azy aloha zany dia raisina daholo hoe hira malagasy saingy jerena kosa hoe manaraka ny taiza vela izy raha misy ny mpanakanto moa zany manana budget manokana ho an'ny hoe te ampafantatra bebe kokoa miohatra amin'ny zay fomba andefasana azy dia raisina ihany koa zay ohatra te any matrakazy ny tiany ratsorina dia alefa arak'izay ora sy andro tiany andefasana azy dia ny vola miditra amin'izay any amin'ny kitapom-bola mpanjakana ho an'ny KOLO TV manokana dia misy ny antsoina hoe matrakazy eto ary ihany koa dia tsy maintsy manao sivana ihany koa sika ao anatin'izay matrakazy izay misy antony telo moa zany anaovana n'io sivana io ho an'ny sanganasan'ny mpanakanto tsirairay avy voalohany indrindra no resako angambany dia ny sivana ara-teknika zany hoe ny tiana ho tenenina amin'ilay ara-teknika io ny fanatotosana n'ilay sanganasa anankiray zany hoe ilay clip anankiray iny zany dia jerevana daholy ny
détail na kipitsopitsony rehetrarehetra mahakasika an'ilay izy indrindraindrindra eo amin'ny format sy ny résolution le fichier zany ny tanjona ao anatin'izay tsy hoe filambany akory fa mba ananatsika n'ilay kalitao avolenta zany hoe tsara kalitao no atolotra ho an'ny any atokantrano any. Manarakarak'izay ihany koa dia eo ihany koa ny sivana eo amin'ny lafiny ara-barotra. Ilay lafiny ara-barotra io indray entintsika mezana anazy angambany le horonan-tsary na klipy anankiray tsy misy dokam-barotra be zany ao anatiny. Raha ny fanazavan'ireo mpampianatra mozika Ramora Sataliva sy Rakoto André mangetaeta-mbolo lakana ny malagasy amin'ny arena ananany. Manana ny safidiny isika amin'ny fanomezana lanja ny maha malagasy na ihany koa manao dika mitovy fotsiny ihany manandratra ny hira vahiny. Misy ny atao hoe artiste de génie mpamorona, dia misy ny atao hoe artiste de talent mpanao interprétation, manao copie-coller ozy ny sasany azonao. Dia raha manana choix zany tsika na ametraka zavatra hipetraka dia artiste de génie dia ampianarina mamorona. Na tsika mbola mitazo an'ilay fisaina leo IMC tamin'ny andro mivazaha foana, IMC dia manatanteraka baiko dia manao copie-coller dia izay. Fahitako azy dia izao rendritra ilay hoe fanatotoloana. Ilay fanatotoloana anie tsy nitoekarena ihany no mitosaka fa ny hevitra ihany koa. Vokatra izay ny gasy efa manana an'izay miala tsiny amin'ilay fiteny complexe d'infériorité, tsy mieritreritra ny tena no ho manana ny maiza azy raha tsy makatahaka an'iny vazaha. Raha ny zava-misy, raha ny fampivoarana ny maha malagasy no resahana, ireo sehatra tsy miankina ny tena mivoha izany. Ohatra amin'izany ny eto amin'ny Alliance Française de Madagascar. Ny Alliance Française Antananarivo dia fikambanana izay, fikambanana malagasy. Dia anisany hoe ao anatin'ny andraikitry ny Alliance Française zany ny resaka fampivoarana, ny resaka kolontsaina sy ny fahasamihafana eo amin'ny lafiny kolontsaina eto Madagasikara na eto amin'izao tontolo izao. Dia ao anatin'izay andraikitra izay dia mikarakara sy manohana ireo artista rehetra, izay tsy voatery ireo artista ataontsika hoe eo amin'ny lafiny mozika ihany, fa ny artista rehetra zany na manao resaka ohatra hoe art plastique na ihany koa eo amin'ny sehatry ny danse ohatra. Dia ao anatin'izay mikarakara hetsika maro karazana izay ho fanohanana azy ireo, izany hoe anisany hoe tranon'ny artista zany ny Alliance Française. Tonga izy ireo dia izahay manao ny tohana rehetra eo amin'ny lafiny teknika, logistika, mikarakara ihany koa ny fampisehoana izay ho karakaraina atao amin'ny Alliance Française. Tokony hapetraka ho soratra avokoa ny hira, na hira inona na hira inona. Raha ny fikarohana nataon'ny mpahay mozika sy tantara Antony Ray nanimba sy nanova ary tsy mampivelatra teo anivon'ny sehatra lehibe ny hira malagasy ny tsy fandraketana azy ireny amin'ny solfezy. Ary isan'ny manao izany ny ato anivon'ny EGM na ny École de Guitare de Madagascar, izy ireo izay mampianatra mozika sy mitahiry ny mozika amin'ny alalan'ny solfezy. Ny firenena rehetrarehetra eto ambony tany dia manana conservatoire-ny avokoa, satria ny firenena rehetra saika ny firenena rehetra dia mahatsapa fa tsisy firenena mandroso izany raha tsy mifototra amin'ny kolotsaina na amin'ny maizy anazy ny firenena anankiray. Izay nge raha namanaiky. Raha vao meno fehinkira anankiray ianao avy hatrany dia henonao hoe fehinkira sinoa zany, na karana zany, na arabo zany, na afrikanina. Midika zany fa ny mozika ny firenena anankiray zany dia karazana passeport na carte d'identité ho ana firenena na ho ana kolotsaina anankiray. Ao anatin'izao tontolon'ny fanatotoloana zao dia fandona ny kolotsaina. Ary rehefa tsy mety intsony fanjanahana amin'ny basy sy ny tafondro dia misy endrika fanjanahana vaovao indray dia ny fanjanahana ara-kolotsaina. Satria rehefa voatsindry ny kolotsaina ny firenena anankiray dia maty tsikelikely ao anatin'ny mponina ao aminy ny fitiavan-tanindrazana. Inona moa sisany ianao rehefa ohatra ka maty ny fitiavan-tanindrazana fa dia tonga mpanjanaka makany arena sy zavatra tsara rehetra ao aminao.
ny mozika tompoko a dia manaitra sy mamoa indray izany fitiavan-tanindrazana zany. Efa maro ny ezaka natao amin'ny fanomezana toerana sy ny fanomezana lanja ny hira malagasy. Raha ny eo anivon'ny sindikaan'ny artista manokana no resahana, ny fametrahana vakoka ho an'ny mozika no natao resaka tamin'ny ministeran'ny tompon'andraikitra. Saingy hatreto mbola mijanona ho baraingo izany, hoy ny fanazavan'ny Njakatiana eo anivon'ny sindikaan'ny artista. Zay zavatra zay tokony atao. Efa nisy fotoana tamin'izay tao amin'ny syndikaly artista nandinika an'izay zavatra zay niaraka tamin'ny ministera sy ny OMDA dia hoe tokony apetraka mihitsy zay vakoka zay, na dia resaka hoe atomboka amin'ny alalan'ny point de vente fotsiny ara le izy aloha, dia na dia hoe ny rakikirany tsirairay fotsiny zany dia efa ankoatran'reto le mpivarotra tsotra reto zany, dia hoe ao zany anatsofoana tsikelikely amin'izay zany mba ho tonga resaka hoe exposition le izy na manina moa raha tonga hoe musée mihitsy, dia fanirina mihitsy zay zavatra zay. Hatreto aloha zany mbola tsisy le izy satria io koa manko mila firaisankina be le izy, dia mangataka koa zay amin'ny tompon'andraikitra rehetrarehetra zay voakasiky zay zavatra zay mba hoe mba miara farimbona anangana zay zavatra zay. Lasa atao ankilabao araka izany ny tontolon'ny kolotsaina eto amintsika. Tsy misy azo antenaina raha ny ezaka avy amin'ny ministera tompon'andraikitra. Raha ny hita tany ivelany anefa isan'ny mampandroso azy ireo ny fanandratana ny kolotsaina, ohatra amin'izany ny firenena aziatika toy ny Chine, Korea, Japon sy ny maro hafa. Araka ny fanadidina hitantsika teo, fepetra matotra avy amin'ny tompon'andraikimpanjakana na ihany koa amin'ny ministeran'ny kolotsaina no andrasan'ny besin'ny maro indrindra ireo mpanakanto artista maro eto amintsika. Hita taratra ihany koa fa mihamazovana amin'ny sehatry ny hira eto amintsika, ny hira vahiny. Azadino azo natao ny maneho hevitra amin'ny page Facebook ny Cool TV/FM sy ny mijery ny fandaharana amin'ny tv.cool.mg. Lohahevitra hafa indray no entina aminao amin'ny herin'ny anio toy izao. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho anao indray ny tenako. Veloma tompoko.